ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana ray no erabanantsika hatratra ity alakamisy fahaefatra ny volana septambra ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny boky faharoa an'i Samuela. Samuela faharoa toko faharoa ambin'ny folo, Samuela faharoa toko faharoa ambin'ny folo, andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Samuela faharoa toko faharoa ambin'ny folo, andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Davida tamin'ny Natana, efa nanota tamin'i Jehovah aho, ary io kosa natana tamin'i Davida, Jehovah efa nanaisotra ny elikao ka tsy ho faty ianao. Nefa noho ny nampitenenanao ratsy ny fahavalon'i Jehovah amin'izany zavatra izany dia ho faty tokoa ny zaza izay haterakao. Ary Natana nody tany an-trano. Ary Jehovah namely ny zaza izay nateraky ny vadiny Ori tamin'i Davida, ka dia nalary be ny zaza, ary ny fona tamin'Andriamanitra ho an'ny zaza Davida dia nifady anina sady niditra ka nandry tamin'ny tany nandritry ny alina. Ary ny lolona tao an-trano nitsangana nakao aminy, ampiarina azy amin'ny tany nefa tsy nety izy sady tsy nety niara nihinan-kanina taminy. Ary noho ny nandray afotoana dia maty ny zaza. Ary ny mpanompony Davida natahotra hilaza ny nahafatesany taminy fa hoy ireo, indro von'ny mbola velona aza ny zaza, raha niteny taminy sika dia tsy nohenoiny ny feontsika. Ho ataontsika ahoana ny filaza amin'ny fahafatesany zaza? Fa ny rao hanimba teny izy. Ary noho nitany Davida fa nitakoritika ny mpanompony dia fantany fa maty ny zaza. Ary ka hoy izy tamin'ny mpanompony, maty va ny zaza? Hoy ireo, maty. Dia niarina tsy nandry tamin'ny tany intsony Davida, ary nandro sy niditra diloilo, ary nanova ny fitafiany dia nakao an-tranon'i Jehovah ka niankohoka. Ary dia nody tany an-tranony izy ka niantso mba hisy handroso hanina eo anoloany dia nihinana izy. Ray masonao, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tantaran'i Davida no aseho amin'ity bokin'ny Samuela faharoa ity. Riavako malala fitinina dia ray maka Davida nitazatazana teny amin'ny lapany, teny amin'ny terasiny lapany zany, ary dia satria moa avo toerana ny terasina ny lapa dia nahatazana renim-pianakaviana na vehivavy nano Davida vadiny Oria. Ary dia nalain'i Davida i Batseba vadiny Oria. Ary dia nirahin'i Davida, namporosihiny Davida nandeha tany anady i Oria vadiny Batseba zany, ary dia maty tany anady. Vokatry ny famporosihiny Davida na ny faneren'i Davida mihitsy ny any Oria mba Oria zany mba natao any amin'ny vavahady mihitsy. Hitantsika amin'ny toko vitsivitsy eo aloha. Ary dia maty Oria, ary dia nalain'i Davida i Batseba vadiny. Nirahin'Andriamanitra kosa Natana hampatsiaro an'i Davida zany fahotana nataony zany, satria nakan-keriny mihitsy ny vadiny Oria, nampamono any Oria, eloka be vava teo anatreh'Andriamanitra nataon'i Davida. Hitantsika amin'ny andininy faha-raika ambin'ny folo sy ny fahafolo, noho izany dia tsy ala amin'ny taranako mandrakizay ny sabatra, satria nanamavo ahy sy ka naka ny vadiny Oria hetita ho vadanao. Zany hoe tsy nakasitrahan'Andriamanitra mihitsy ny fihetsik'i Davida, ary nanao hoe tsy hiala amin'ny taranakao intsony ny sabatra zany, hiady foana ny taranakao satria nanota tamin'i Jehovah ianao. Dia amin'ity andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo ity dia mbola toy zany fampatsiahivana izany ny fahotan'i Davida no asehony ity mofinaina ity. Raha mamititsika dia inona moa ny olana ara-panahy va any ty andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo ity? Inona le olana ara-panahy? Davida zany dia nafantatra fa nanota izy, dia nibebaka izy. Ny zavatra traka nefa dia zao, nanafatra ny Natana manao hoe ho faty ny zaza. Enao dia avelan'Andriamanitra ny elikao, efa nanaisotra ny elikao Andriamanitra ka tsy ho faty ianao. Mazava ny fampianaran'ny Soatra Masina testamenta taloha sika, ny fahafatesana no tambiny ny ota.
ary dia mazava-be mihitsy dia hoy ny tompo tamin'ny hoy ny Natana zany tamin'ny Davida manao hoe nandefitra aminao Andriamanitra tsy ho faty ny zaza, tsy ho faty ianao fa ny zaza kosa no ho faty. Dia tratry ny ady am-panahy Davida hoe ahoana moa zany ny tsy manatsiny no ho faty fa ndeha hangataka amin'Andriamanitra ihany. De nangataka tamin'Andriamanitra Davida ny fona ho an'ny zaza. Ino le fona ho an'ny zaza? Nangataka mba hahavelona ny zaza. De ny fahadianana Davida tahaka ny fanao mpino amin'ny testamenta taloha, ny fahadianana ary nivavaka nandritry ny andro maromaro mba hialany ny fahatezeran'Andriamanitra. Saingy maty ny zaza. Maty ny zaza. Ny zavatra mitranga de ny hoe fanahoana no tsy navelon'Andriamanitra ho velona ny zaza. Tsy de lay hoe zaza tsy navelon'Andriamanitra ho velona loatra ny tena zava-dehibe. Tsy hoe sanatria raha tsy fanahy Andriamanitra ka dia tsy manatsiny indray no ny zakany fahadisoany manatsiny. Hoe inona moa ny fahadisoany zaza dia i Davida sy manao ny ataony ka maninona ny zaza no hiaran'ny fahatezeran'Andriamanitra. Fa ahoana Andriamanitra no manao an'izany hoe tsy marina ny sanatria mety hetrika tsy marina ny fitsaran'Andriamanitra fa nahoana ny zaza no velana no vonoina fa maninona tsy Davida no hiaran'ny fahatezeran'Andriamanitra. Ady am-panahy zany. Ahoana zany Andriamanitra zany? Fa amin'ny soratra Masantakisonya no anazavan'ny Paoly azy. Paoly manazava tsara manao hoe Andriamanitra de manam-pahefana feno. Andriamanitra de tsy refesy mandidy amin'ny fanapahan-keviny. Andriamanitra dia manapaka souverain am'izay tiany atao. Andriamanitra de maneho amin'ny toetran'Andriamanitra. Fa ny fahotana de ny eloka tahak'izao de zao fahafatesana mandrakariva ny tambon'ny ota. Ny eritreritry Davida zany de zao manao hoe aleo tsy ho faty de aleo koa ny zaza tsy ho faty. Ny foto-kevitry ny Baiboly de mazava tsara fa hoe fahafatesana ny tambon'ny ota. Ny eritreritry Davida zany de hoe aleo kosa mba tsy ho faty de tsy faty ny zaza fa avela fotsiny am'izao io Andriamanitra. Nefa eloka be vava. Dia lay toetran'Andriamanitra mihitsy zany eto no manjary toy ny hoe miova Andriamanitra, lasa toy ny tsy marina Andriamanitra. Raha ohatra ka manao hoe nanota teo imason'ny olona rehetra Davida, tsisy tsy nahita ny fahotany Davida, tsisy tsy nahafantatra ny fahotany Davida, tsisy tsy nahafantatra hoe ny raha Davida nampamono anory, tsisy tsy nahafantatra hoe Davida no nanao zay ahafaty any ory nahaka ny Batseba, tsisy tsy nahafantatra an'izany na ny tao an-dapa na ny manodidina rehetra. Io tenenin'ny andininy faefatra ambin'ny folo hoe nampitenenanao ratsy ny fahavalon'i Jehova. De nefa Davida zany mieritreritra manao hoe avelao andeha fotsiny am'izao Andriamanitra, tsy manaiky Andriamanitra. Lasa amin'Andriamanitra tsy mety zany, fa amin'Andriamanitra de zao rehefa nisy ota natao ao amin'ny testamenta taloha moa isika, rehefa satria mbola mivoatra ke ny fahafantaran'ny olon'Andriamanitra raha tonga ty amin'ny testamenta vaovao hoe testamenta taloha nge mbola nitaizana ny zanak'Israely na manana ny fiavian'ny Kristy. Noho zany dia tsy maintsy nampahafantarina ny zanak'Israely, nampahafantarina antsika ny amin'ny testamenta taloha fa izao tsy makasitraka ota-Andriamanitra ary ny ota rehetra de zao tsy maintsy misy valiny. Zany hoe aty amin'ny testamenta vaovao moa efa eo Jesoa. Sofa efa eo Jesoa. Dia Jesoa no lasa nitondra ny otany nitondra ny otany manatsiny rehetra. Jesoa lay tsy manatsiny, Jesoa lay tsy meloka de nitondra ny otany meloka rehetra Jesoa. Ary dia zay mahatonga ny hoe mahatonga aty amintsika aty amin'ny testamenta vaovao eo zanaky ny fahasoavana. Zanaky ny fahasoavana isika satria Jesoa teo dia ny ota rehetra, ny valiny ota rehetra zay tokony niatra tamintsika no efa niatra tamin' Jesoa. Fa na izany ary hoe Paoly tsy afaka miteny tsika manao hoe andeha sika hanota satria betsaka ny fahasoavana. Tsy manao zany tsika
satria efa Jesosy mitondra ny vokatry ny fahotantsika atao amin'ny hazo fijaliana de mahazo manota am'izay zany tsika satria tsy mitondra satria tsy milanja ny vokatry ny fahotana ntsony isika satria Jesosy efa nilanja ny vokatry ny fahotana de hoy Paoly manao hoe tsy mahazo zany toetsainy zany tsika hoe satria betsaka ny fahasoavana de indray anota sanatria tsika ny anao zany hoy Paoly satria ny fahotana zay nataontsika tamin'Andriamanitra de efa nentin'i Jesosy fa izao tsy milaza akory zany hoe tsy isy ny fitsaran'Andriamanitra misy manjakariva ny fitsaran'Andriamanitra indrindra raha tsy mibebaka isika no zany ny olona zay mibebaka dia avaozan'Andriamanitra fa ny otantsika dia avelan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy tompo raha mibebaka isika no zany dia eto amin'ny tiadina miverina ty andininy ato amin'ny bokin'ny Samuela faharoa ty isika de izao Andriamanitra zany eto amin'ity Samuela ity de izao tena maneho amin'ny Davida fa tsy vitavita foana ny fahotana zay atao ary mampahafantatra antsika fa ny fahotan'ny olona de izao tsy vitavita fotsiny am'izao fa misy valiny mandrakariva matoa tsisy valiny izy de satria efa teo Jesosy hoy tsika teo fa izao misy valiny mandrakariva ny fahotana zay natao fa izao Andriamanitra no ny safidy manao hoe Davida sa ny zaza dia ny zaza ny nalain'Andriamanitra mba hanehoana amin'ny Davida fa mafy ny fahotana natao mba hanehoana amin'ny Davida fa tena ratsy ny eloka natao tena ratsy ny ota nataon'ny Davida dia nasian'Andriamanitra valiny fahotana de Davida naverany fa ny zaza nalainy io mieritreritra amin'ny fa maninona no tsy Davida nalainy zay mahatonga ny natana Antony tsy ho faty ianao fa ny zaza no faty ny antony dia Andriamanitra ihany mahalala tsy hoe tsy tian'Andriamanitra ny zaza sanatria na hoe tian'Andriamanitra manokana Davida zay eo ihany fa izao misy planin'Andriamanitra manokana momba ny Davida ao aorianan'io no zany dia naveran'Andriamanitra ny eloko Davida nohony ny fifonan'ny Davida fa satria koa nanana ny planiny manokany Andriamanitra ary zay mahatonga antsika tsy afaka mitsaran'Andriamanitra mihitsy satria Andriamanitra mahafantatra ny tokony atao rehetra zay ny sitrapon'Andriamanitra ary zay ny nahatonga ny Davida eto rehefa maty ny zaza de nanaiky izy tsy nanimetsina n'Andriamanitra mihitsy izy fa de zao ny filazan'ny manomboka amin'ny andininy faharoapolo de niariny izy de nandro izy de niositra diloilo izy de nanovany fitafiny izy de nakao an-tranon'Andriamanitra izy nisaotra ny ankohoka nisaotra ny amin'ny zavatra rehetra dia niverina tamin'ny fiainana isan'andro ny sakafo izy le afako lay toe-panahin'ny Davida eto zany de zao niady varotra tamin'Andriamanitra ny fony izy tamin'ny fahadisoany fa niady varotra tamin'Andriamanitra izy mba handeferan'Andriamanitra amin'ny ota rehetra ka tsy hiatra ka tsisy hiatra mihitsy ny valiny fahotana na kely aza saingy tsy nanaiky izay Andriamanitra raha nanaiky izay Andriamanitra de zao tsy nilaina ny fahafatesan'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana raha ohatra ka nanaiky ny famelan-keloka hoe tsy nisy valiny mihitsy ny ota fa nijerena fotsiny am'izao ny fahotana de zao tsy nilaina ny fahafatesan'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana fa ny antony nahafatesan'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana de zao mba hisolo ny eloko atsika ary mba hanafaka atsika amin'ny fahateseran'Andriamanitra dia amin'ity andininy ity zany raha jerena raha ty amin'ny testamenta taloha de manamafy mahalehibe ny fitiavan'Andriamanitra atsika ao amin'i Jesosy tiatsika Andriamanitra raha mamaky tsara ity andininy vitsivitsy tsika amin'ny alalan'ny soratra masina ny testamenta vaovao de atakatra tsara ny fitiavan'Andriamanitra atsika atao amin'i Jesosy isika de nandeferan'Andriamanitra tsy tsara no Davida mihitsy isika raha tena mijery ny fiainantsika tsy tsara no Davida isika saingy zao nandeferan'Andriamanitra isika afaka mijery ny tenantsika eo anoloana ny fitaratra isika dia afaka mijery ny fiainantsika nandritra ny taona maromaro nandritra ny herinandro vitsivitsy na nandritra ny volana maromaro fa izao tena nandeferan'Andriamanitra isika ny fahafatesana ny tambon'ny ota tsisy afaka manamary teny eo anatrehan'Andriamanitra satria tsy hoy ny filazan'ny soratra masina azy manao hoe ny lalàn'Andriamanitra de zao tsy hoe marina amin'ny anankiray ianao de mety marina amin'ny lalàna anankiray ianao fa diso amin'ny anankiray
Andriamanitra zay nanome lalàna ihany manao hoe manaja ny andro sabata nanao hoe aza mitsiriritra, mety tsy mitsiriritra ianao fa tsy nanaja ray aman-dreny, mety nanaja ray aman-dreny ianao nanaja ny andro sabata fa nangalatra, mety tsy nangalatra ianao tsy nijangajanga ianao fa mety ho nanao vavolombelona mantainga. Zany hoe ny tadiavin'Andriamanitra de zao note 10 sur 10. Tsy misy anefa na iray aza hoy Paoly Romanina 7 mahazo 10 sur 10, mahazo note 10/10 amin'ny didin'Andriamanitra. Nefa rehefa diso any amin'ny anankiray de diso amin'izy rehetra. Rehefa diso amin'ny anankiray de diso amin'ny lalàna rehetra. Tsy misy zany ny hoe mahazo moyenne fa na aotra na ray. Noho zany de zao tsy tokony misy amintsika velona eo anatrehan'Andriamanitra na iray ary. Fa satria efa nania avokoa noho ny filazan'ny Paoly azy. Fa saingy noho ny amin'ny Jesoa de nandeferana isika. Noho ny amin'ny Jesoa de nandeferana isika. Ka izao nanjary nahazo famelan-keloka, nanjary nanana fifaliana. Ary satria navelan'Andriamanitra eloka isika de zao, satria no avaozan'Andriamanitra isika de zao lasa tsy manota intsony, lasa tsy tia ota intsony, lasa no amarin'Andriamanitra. Hoy ny filazan'ny Jaona azy, no amarinina isika hoy Paoly. Ary hoy Jaona manao hoe lasa tsy mahafantatra antsika intsony ny ota, tsy hoe lasa anjely isika fa tsy mahafantatra antsika intsony ny ota satria Jesoa efa nanombo ny ota teo amin'ny hazo fijaliana niaraka tamin'ny tena. Ny afaka malala amin'ity andininy ity ara dia mampatsiaro antsika ny fitiavan'Andriamanitra, mampatsiaro anao ny famindram-pon'Andriamanitra amin'ny fiainanao isan'andro, tsy ny fandahatra tamintsika Andriamanitra noho ny amin'ny Jesoa zanany fa namela eloka antsika izy. Raha miverina kely amin'ity andininy vitsivitsy ihany tsika eto am-pamaranana dia mampatsiaro ny hoe misy zavatra indraindray krizatsika mafy amin'Andriamanitra ho azo. Misy zavatra indray tena angatahantsika mafy amin'Andriamanitra nefa tsy men'Andriamanitra antsika de betsaka ny antony. Fa anankiray amin'izany de zao tsy mahasoa. Misy zavatra izay tena heverintsika ho mahasoa mihitsy fa tsy mahasoa satria tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy mahasoa satria fantatr'Andriamanitra fa tsy tandrify tsy mety antsika. Ary dia ao anatin'izay no isaorantsika n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Raha misy zavatra nangatahanao mafy tamin'Andriamanitra, mety misy zavatra tena nitalaona tamin'Andriamanitra mafy mihitsy, misy zavatra tena noheverinao hoe mahasoa anao araka tahak'izay nataon'i Davida teto. Saingy zao tsy nomen'Andriamanitra ilay izy. De aza manome tsiny an'Andriamanitra mivavaha mangataha mandrakariva amin'ny zavatra zay irinao. Jesoa efa niteny manao hoe mangataha de omena, dodony de ovoana, mangataha amin'Andriamanitra. Ataonao zany satria ianao zanak'Andriamanitra, rainao Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo de afaka mangataka ianao. Saingy zao misy fotoana Andriamanitra mahafantatra hoe tsy sahaza. Tsy ratsy fanahy Andriamanitra sanadiny vava, fa misy fotoana fantatr'Andriamanitra hoe tsy sahaza dia mifalia mandrakariva amin'Andriamanitra. Zay mahatonga an'i Paoly miteny amin'ny taratasy nosoratany ho an'ny Filipianina, mifalia mandrakariva amin'ny Tompo, mifalia. Ary dia izay eto nataon'i Davida, tsy azony zaza, rehefa tsy azony zaza tsy mivaly mivavaka de nifaly tamin'Andriamanitra mandrakariva izy. Iabakoka efa niteny an'io hoe sana de tsy mamotsina azy na aviavy, na de vonona aza ny omby mpahatra de mbola hifaly amin'Andriamanitra mandrakariva. Aza ny toe-panahy andriavana no nitiany Davida ho takatritsika manao hoe mety misy zavatra zay nanota isika de mipepaha amin'Andriamanitra. Misy zavatra zay Andriamanitra mamela heloka antsika, ary mety misy zavatra iritsika kanefa tsy azotsika de zao mifalia amin'Andriamanitra mandrakariva. Ivavakisika ravaka malala. Tompo misaotra anao zahay fa mamela heloka ianao. Mamela heloka anay na dia tsy tanteraka azy zahay. Noho ny amin'ny Jesosy zanakao de sitranonao ny fihodinanay. Ianao efa niteny fa tsy avy antso ny marina ka tena mela heloka anay tamin'ny alalan'i Jesosy zanakao. Tonga zanakao zahay ary tianao, avaozanao isan'andro. De tahio ny tontolo andronay Jesoa.
iarahanay mandrakariva aminao amindreo fo zahay ary terizo mba handeha mandrakariva amin'ny fahamasinana sy ny fitiavanao. Jesoa, misy zavatra tokoa nandray ingirinay sy angatahanay aminao, amin'ny asanay, amin'ny tokantranonay, amin'ny adidy maro samihafa zay omenao sahaninay. De indraindray izy ireny tsy azonay, de malahelo zahay. Saingy misaotra anao fa manome toky anay anao nalan'ny tonteninao tony fa fantatrao ny mahasoa anay. Fantatrao ny hitondrana ny fiainanay. De mametraky zany eo am-pelantananao zahay. Ataovy aminay izay mahasoa sy mahasambatra anay. Fa ataovy kosa faly mandrakariva aminao Andriamanitra izahay. Aza velanao mpanome tsiny, fa ataovy mahatoky mifaly mandrakariva aminao Jesoa zahay zoky tianay. De ataovy amin'ny fahasoavanao hatrany na ny fiainanay, na ny fanirianay, na ny andavanandronay. Misaotra Jesoa. Amen. Jesoa. Mety tsy tonga anao ara-batana eo am' Jesoa izy. Mety tsy afaka manatona an' Jesoa izy noho ny karazam-patorana mety mahazo azy. Asa izy am'izao ora renesanao zao, asa mety tsy tonga eo izy noho ny antony maro samihafa. Fa izao aza-kivy. Eto eo am' Jesoa ara-panahy izy. Eto eo am' Jesoa zava-dehibe ny fitiavana. Ny démonie tsy maharesy fitiavana. Io ny hitantsika manao hoe io zany ny fatoran'ny démonie le vavikely, le zanany vavikely. Fa izao tsy naharesy ny fitiavan-janaka, tsy naharesy ny fitiavan-janaka, tsy naharesy ny finoana ny asany maizina. Noho zany revako malala azakivy. Tsy misy devoly maharesy fitiavan-janaka zany. Tsy misy devoly maharesy finoana. Tsy misy devoly maharesy ny fitiavany ray aman-dreny sy ny zanaka. Lehibe ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Noho zany aza manaiky resy na inona fa apanjako mandrakariva ny fitiavan-janaka. De matoky revako malala. Matoky eto eo amin'ny tompo ny zanakao ary manana faharetana amin'ny vavaka. Fa ny tompo de mahavonjy ny tompo. Mahavonjy ny olona rehetra izay miatoraka aminy. De ny tompo any ampiratsika revako malala ary tahiretsika amin'ny finoana mandrakariva. Vavatsika. Tompo misaotra anao zay ny amin'ny ity zoatra masina zay mitona anay atoky anao ity. Mitona anay hanana fanetretena. Mitona anay aharitra. Mitona anay atoky fa manana ny fotoananao ianao. Misy ny fizahany toetra lalovana. Ndraindray ny fahanginanao de heverinay ho fahafoizanao. Ndraindray ny fotoana iandrasanay valim-bavaka na ny fotoana izay hanefenao anay de ndraindray heverinay ho fahafoizana. Ka ianao tsy mahafoy. Ka ianao io foana. Zotra tompo fa manome toky anay ianao. De mivavaka ho anisa tokantrano. Vavaka ho anisa mpianakaviana. Ataovy tahaka ity tantara ity ny fiainan'ny ankonana tsirairay tompo. Mahay mifampitrotro am-bavaka. Mitondra ny tsirairay eo aminao Jesoa. Ataovy mahay mifampitrotro am-bavaka izahay. Ataovy mahay mitondra ny zanakay, mitondra ny havanay eo am-pototry ny hazo fijalianao zahay. De taio zay Jesoa amin'ny tontolo andro ty, me fifaliana sy fanantenana ary arovy. Ataovy manana finoana. Ataovy mitoetra amin'ny fitiavana fa ao aminao no misy ny fiainana. Misaotra Jesoa. Amen.